Marka toko faharoa. Asa nitanterahany Jesosy Kristy ilay mpanompo lavrary. Marka toko faharoa, andininy voalohany hatramin'ny 17. Manasitrana marary ny paralysisa ray Jesosy, mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambonin'ny tany amela heloka. Ary no niditra tao Kapernaum indray izy, rehefa afaka andro vitsivitsy, dia rehefa tao an-trano izy, ka dia tafangona ny maro, ka tsy nisy toerana intsony na dia tena noloan'ny varavarana aza. Ary izy nitory ny teny taminy. Ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny paralysisa ho eo aminy, izay nolanjainy efa da. Ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka, dia nanesorany ny tafon'ny trano nitoeran'i Jesosy, ka noho ny efa voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana izay nandrin'ilay narary ny paralysisa. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoan'ireo, dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe, anaka, voavela ny helokao. Ary nisy mpanoradalàna sasany nipetraka teo ka nieritreritra tao am-pony hoe, nahoana le tino miteny toy izany, miteny ratsy izy. Iza ny mahavela heloka fa tsy iray ihany dia Andriamanitra. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nahalala tao am-panahiny fa nieritreritra izany tao am-pony ireo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mieritreritra izany zavatra izany ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa, ny manao amin'ilay marary ny paralysisa hoe voavela ny helokao, sa ny manao hoe mitsangana, betao ny fandrinao ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela heloka, dia lazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay marary ny paralysisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia ny antranonao. Dia nitsangana izy ka nambeta ny fandriany miaraka tamin'izay, ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra. Dia talanjony izy rehetra ka nankalaza n'Andriamanitra nanao hoe, tsy mbola nahita izay toy izao zahay. Ary lasa nandeha teny amoron-dranomasina indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy, ka dia nampianatra azy izy. Miantso an'i Levi na Matio, Jesosy. Ary noho nandalo izy, dia nahita an'i Levi, zanaky Alfeo, nipetraka teo ampamiriketra, ka hoy izy taminy, manaraha. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-tranony izy, dia maro ny mpamorietra sy ny mpanota no niara-nipetraka nihinana tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany, fa nisy maro tao dia nanaraka azy izy. Miantso ny mpanota Jesosy fa tsy ny marina. Ary ny mpanoradalàna izay isan'ny fariseo, raha nahita fa niara-nipetraka nihinana tamin'ny mpanota sy ny mpamorietra izy, dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamorietra sy ny mpanota izy. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao taminy hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Ireo fampianaran'i Jesosy. Marka toko faharoa, andininy 17 ka hatramin'ny 20. Momba ny fifadikanina. Ary ny mpianatry Jaona sy ny fariseo ny fady hanina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifady hanina, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady? Ary Jesosy niteny taminy hoe, mahay mifady va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ho aminy ihany ny mpampakatra? Raha mbola ho aminy ihany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy. Fa ho avy ny andro izay analana ny mpampakatra hiala ho aminy,
ka amin'izay andro izay vao hifady izy. Momba ny fahasoavana sy ny lalàna. Fanoarana momba ny lamba vaovao sy ny siny vaovao. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tonta, fa raha izany, ny vaovao izay natampina dia andropotra ny tonta ka dia hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany, ny divay dia hahatritra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra. Fa divay vaovao no ho anaty siny hoditra vaovao. Jesosy sy ny sabata. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy. Ary ny mpianany dia nanoty ny salohim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseana nanao taminy hoe, indro, nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola nivakianareo va ny teny milaza ilay nataon'i Davida, raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Abiatara mpisorona be izy, ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha misy homana izany afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Jesosy dia tompon'ny sabata. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona.